Tsika aloha zany dia maro ihany mitetika asa nangatantsika fiaraha-miasa tamin'ny zareo na le toerantsika mana-tantara miaraka amin'ny zareo ary ny any amin'ny lampany andafavaratra ny any Mantasoa sy ny karazany dia nanaiky ry zareo jery an'izay akaiky na eo fanatotana boky koa nangatantsika amin'ny zareo hoe Tandrondondoza ny boky eto Madagasikara io mba mangataka zany fiaraha-miasa ny eken'ny zareo raha ny resaka teo aloha zany dia maro be mihitsiny no fiaraha-miasa ho azo atao ary ho ataontsika zany ampahafantariny ampifandraisiny amin'ireo région any Frantsa azahoana mametraka an'izany fiaraha-miasa zany. Izaho moa ny tenako dia nanizingizina sy nangataka hoe ny tena tiako atao dia hametraka ny kolontsaina malagasy eo amin'ny toerany mba azahoantsika manaja ny kolontsain'ny hafa. Zany hoe ny malagasy na ny fiteny malagasy na ny kolontsaina malagasy dia nangatahako amin'ny zareo hoe ampio zahay hametraka an'izany eo amin'ny toerany azony zareo tsara ilay tiako atao tiako antangatana amin'ny zareo dia tena nanaiky zareo nafinaritra kosa aloha fa nafinaritra ny resaka ary raha ohatra an'ireny maromaro ihany angamba ny zavatra irahana miasa atoato tsy ho ela. Ny fanomanana ny mpandrimbavan'ny nananosika manao efa mandeha tsara mihitsy dia asaina zany rehetra tonga ny vato bia rehefa lany le bi 200 000 ariary fa vitsivitsy ngamba sisa ny media consulting nany.